Ny ampitelondray ireo namoniny ainy no nivalanaretina COVID-19 ny 17 Mey lasa teo araky ny tatitra nivoaka tamin'ny anao majerim-panjakana androany talata. Avy eto Analamanga ny roa ary avy any atsimo andrefana ny iray mahatratra 4.700 araky izany ireo matin'ity valanaretina ity hatramin'ny nahatongavana teto Madagasikara. Olona 20 am'zato tamin'ireo 1.900 nanaovana fitiliana no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina. Ny 10 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga, ny 5 avy any Matsatra ambony, ny roa avy any atsimo andrefana, ny iray avy any Menabe, ny 20 avy any Bonglava, ny iray avy any Nosy ary ny iray avy any Tasy. Misy 730 ireo mbola manaraka fitsaboana ary ao anaty fahasarotana ny 570 amin'izy ireo. Ny 12 jona ho avy izao no Hifarana ny fanaovam-bakisiny adina amin'ny COVID-19 ho an'ireo olona voakasika izany amin'ity andiany voalohany ity araka ny nambaran'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga Liliara ary Mamonjy tamin'ny alalan'ny horonan-tsary nalefa tao amin'ny pejy ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Mba ahafahana mahavita vakisiny olona maro be dia nametraka ny vaksinodroma ny toerana fanaovana vakisiny amin'ny renivohim-paritany enina miampy Antsirabe Sambava ny fitondram-panjakana ireo be antitra mihoatra ny 90 taona maniry ny hanao vakisiny no raisin'izy ireo. Afaka manao ny vakisiny ihany koa ny fitoeram-pitsaboana fototra rehetra manana ny fitaovana fitahirizana ny vakisiny sy ireo toerana efa nandraisana manokana ireo sokajin'olona lahara-pahamehana amin'ny vakisiny. Niverina mandeha mivantana amin'ny tambajotra tserasera ny fiarahamonina ny fivoriana ampitaindavitra azo hatrehan-daholo be ao amin'ny ateny miram-pirenena niverina ny vory mivantana ary azo arahana amin'ny interneto. Araka ny fanamarinana nataon'ny fitsalana momba lalam-paharoenana mikasika ny fitsipika anatin'ny vaovao na azo fankataovana dia tsy maintsy atao izay ahitany be sy ny maro sy ny pampahalala vaovao izany fivoriana azo hatrehan-daholo be izany. Taon'ny fivoriana azo hatrehan be sy ny maro voalohany nalefa mivantana tamin'ny tambajotra tserasera Facebook dia napakevitra ny tsy handefa izany mivantana intsony teo anivon'ny ateny miram-pirenena. Nilaza ny tompona ndraikitra tamin'izay fotoan'izay fa misy fahitalavitra lehibe mandefa mivantana ny fivoriana ny Tsimbazaza ka tokony andeha eny an-toerana izay manam-pikasana anaraka ny fivorian'ny solombavambahoaka. Tsy nanaiky izany nefa ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana fa nametraka ny tsy maintsy ampitana mivantana ny fivoriana ampitaindavitra.